eo anatreny fanambarana izay nataon'ny ministra ny rahambahiny Tanzania Nomaly dia nilazany heviny ary Andriamatoa Roland Ratsiraka filoha lefitry ny CST na ny filan-kevitra ambony tetezami tafilohany antoko MTS ihany koa. Akoatr'izay dia manana ny ambarany mahakasika ny fampodiana tanindrazana ireo sesitany politika eto amin'ny firenena ny tenany isany amin'izany ohatra ny vadin'ny filoha teo aloha Ramatoa Lalao Ravalomana. Efa nilozany toetrandro ny fiverenana andinika momba ny tety-androm-pifidianana. Io ny nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka manoloana ny fanambaran'ny ministra ny rahambahiny Tanzaniana izay nilaza fa mbola dinian'ny SADC ny tety-andro navoaka ny senita ary nisosokevitra ny filohan'ny tetezamita izay nilaza ny tokony hanatotosana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoha-pirenena. Tety-androm-pifidianana raikitra ny fifidianana filoha-pirenena fihodinana voalohany izay totosaina ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao, hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Momba ny fifidianana daty efa nakasitrahany fianakaviam-be iraisam-pirenena 4 amby roapolo Jolay. Iny daty iny zany tena daty tena izy ary voaeritreritra zareo tsara dia iny zany nitohanan'ny olona rehetra. Ny zavatra mahagagany mahatalanjona dia tia tsika rehetra zao samy mahita fa misy tsy fifankazahoana amin'ny androm-panjakana anankiroa ohatra, zany hoe ao amin'ny présidence sy aty amin'ny primature. Za tsy miteny hoe izy ny diso izy amin'ny marina fa misy disadisa. Raha ohatra tsika manao élection législative dia io disadisa io dia mbola hipoitra indray ka tsy maintsy filoha-pirenena lany miaraka amin'ny majorité-ny tena zavatra tsara mba tsy hisy kontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Kasika ny fiverenana sesitany politika dia nilaza Andriamatoa Roland Ratsiraka fa tokony diniana akaiky ary tsy tokony hanotoana amin'ny fifidianana ny fiverenana sesitany politika tanindrazana. Ao anatin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Momba Andriamatoa Lalao Ravalomanana kosa dia nilaza Andriamatoa Roland Ratsiraka fa ny olona tsy manana faninjehana ara-pitsarana dia tokony afaka miverina tanindrazana malalaka. Araka efa voalaza zanay matetika izay atao amin'ny malagasy tonga saina dia miaro ny zon'ny vehivavy sy ny zon'olombelona sy ny zony fototrisam-batan'olona. Anika raha ohatra ka tsy enjeny lalàna sy ny sisa, inona ny antony tsy ahafahan'ny vehivavy anankiray moa dia tia Madagasikara. Ny lesona raisina amin'izany kosa dia azadino fa maro amin'ilay olona nigadra taloha ireo na hoe na voateriny nandositra dia maty fianakaviana. Eo za hoe tsika hoa mba tsy nijovy ny hoavin'ny firenena malagasy sy ny hoavin'ny vahoaka malagasy. Ny MTS izay miantso ary mitaky ny siny fanajana ny zon'olombelona ary ny tokony ampisehoana amin'ny asa ny fihavanana izay anisan'ny soatoavina malagasy.